Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary tena misaotra azy satria nataon'Andriamanitra velonaina mandraka ankehitriny. Fahasoavana lehibe zany ry mpiany malala. Ary mbola nataony afaka mandre sy manaraka indray ny fandarana zay karakarainy fiangonana Refi Androndrakely. Fandarana zay inoko fa hitondra fahasoavana lehibe ho anao mihitsy le izy raha tena inonao sy raisinao. Manaraka zany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay fa eopototry ny fahitalavitra ny tenako amty androany ity. Hoy aho hoe ama ny olana misy eo amin'ny fiainanao any ny Tompoandriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao ka iova ny fiainanao ho lasa isy fiadanana. Anasitrana anao zay marary any ny tompo ka mahatonga anao manana hafaliana. Ary anafaka anao zay mbola voafatotra sy voageja ny fanaratsy ane izy ka ho tantara vaovao ny tantaranao na ny tantarany ankonanao. Mitondra zany tsodrano zany mantsy ny tenako satria anisan'ny mission Jesosy raha ny ran'Andriamanitra raitsy to hoety ambony ty tany ity izy dia ny ama ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny olona. Anisan'izay ny anasitrana ny marary ihany ko anisan'izany ary ny anafaka ny olona zay voafatotra sy voageja anisan'izany ho iaho. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 20:20 hoy izy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Jesosy Kristy volona be mihitsy izy ny anome fitsarana ho anao ho anareo mianakavy amty androany ity. Ny voalaza amin'ny baiboly ihany ko dia mazava azon'ny apôstôly 10:7 mikasy any amin'ny Jesosy io andiny tsoratra masina io toy zao voasoratra: zay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery ka mandehandeha manao soa manasitrana ny marary sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Hijanona kely tsika am'izay fampidiran'izay fa ivavako anareo aho. Ivavako anareo aho mba hamindra fo aminareo Andriamanitra ka ho tsapanareo le teny nambarako teo ka apetra ho fonao ny tananao aondrely lohanao akipiny masonao meteza hiaraka ivavaka amiko fa ao anatyty vavaka ity de fa hiasa sady miherin'Andriamanitra magaka omena amin'ny tompony ny dera ny aja ary ny voninahitra vavaka sika. Ry Andriamanitra ry laiza atrzaiko mandrakizay misaotra anao zahay fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao anay zao fahavelomana nomenao anay androany izao ary maniry zahay mba hotahinao ka ho lava velona tokoa zahay eto ambony ty tany ety. Misaotra anao ihany ko ny am'izao fandaharana zay efa hitondranao anay zao ka amty androany ety na iza efa eopotry ny fahitalavitra mangetaetanao mangetahitanierinao amindreo fo izy Andriamanitra ka hovahanao ny olana misy ny fiainana amin'ny alala zao teny entiko zao hositranonao ny marary hovonjenao ny manana olana ary ianao ihany ko no anafaka azy zay rehetra mbola voafatra sy voageja amin'ny anara Jesosy Kristy toeriko tanteraka ny herin'ny ratsy rehetra. Tompo Andriamanitra ho fahasoavana ho an'ny olona rehetra ne zao afatra izao amin'ny anara Jesosy no anaovana vavaka sotra raikeo. Amen. Iroso hitondra ny afatra ho anareo am'izay ary ny tenako ka ny afatra entiko ho anareo androany de afatra hitondra anareo ho amin'ny fiainana vaovao. Afatra hitondra anareo ho eo ho amin'ny fiainana vaovao. Misy matoka fa mila zany fiainana vaovao zany anao amty androany ity ary tsy androany ihany fa mandritry ny fahavelomanao eto ambonin'ny tany. Zao matsy no voalazan'ny baiboly
any amin'ny Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito amby folo mazava ny voasoratra koa raha misy olona ao amin'ny Kristy zay mivolaza ao koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo zany hoe raha tena resy lahatra ny olona iray mikasika amin'ny Jesosy Kristy fa izy tokoa no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty resy lahatra ho ihany ny olona iray raha tena resy lahatra ihany ko ny olona iray ny amin'ny Jesosy ka hoe omeny toerana ho ao anatin'ny Jesosy de izao anovany zany olona zany ny tompoandriamanitra hovain'Andriamanitra ho lasa olona vaovao izany olona izany ary avoakan'Andriamanitra ho mpandresy izy manoloana ny olana manoloana ny ady manoloana zavatra sarotra zay atrehany araka volazan'ny baiboly mantsy Jesosy Kristy no lalana ahafahan'Andriamanitra tsy to mitondra fiainana vaovao sy tantara vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona zay mino azy sy zay tapa-kevitra ny anaraka sy anompo azy ahoana tokoa moa no tsy sy ny fiainana vaovao raha ohatra ka stran'Andriamanitra ianao esorin'Andriamanitra aminao ny olana vahan'Andriamanitra famatoran'lay ratsy eo amin'ny fiainanao tonga mpandretra anao nanoloanandreo zavatra sarotra nanoloanandreo ady nangotrakotraka natreanao tonga fiainana vaovao ny fiainanao de avely vakina moa lay teny ho fanamafisako fa sitrak'Andriamanitra ny anomeanao fiainana vaovao sitrak'Andriamanitra ny tondranao ho amin'ny fiainana vaovao Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito amby folo toy zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo misy teny toy zao ihany ko ao amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy amby folo andimy fafito amby dimapolo isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika ary manamafy zany ny Romanina toko fa valo ty fafito amby telopolo zao voasoratra kanefa am'zany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tiatsika riavana malalo tena manamafy aminao aho fa raha mbola ao amin'ny Jesosy ianao de afaka nitondra fiainana vaovao anao ny tompoandriamanitra afaka te nitondra fiainana vaovao anao arabaky teny mihitsy izy noho izany raha tiana fiainana vaovao tokoa ianao satria efa leo tanteraka andreo zavatra sarotra nanjaka teo aminao sy ny akonanao nandritry ny taona maro leo tanteraka andreo olana ara-pivelomana olana ara-pitiavana olana ara-tokantrano sy ara-panambadiana ianao zay azo lasaina hoe nandia sy nanjaka teo aminao nandritry ny taona maro efa leo an'izany ianao te hanana fiainana vaovao ianao rano marina am'izao vaninandro misy atsika izao tsotra ny teniko aminao tompoko manatona an Jesosy Kristy ianao aoka ho resy lahatra ianao aoka ho babo ho fonao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty isika mitoroteny moa dia manamafy an'izany satria zay mihitsy ny tena izy aoka ho resy lahatra ianao ary babo ihany ko fa Andriamanitra mahay manova ny fiainanao zao Andriamanitra toriko aminao zao izy no rain Jesosy Kristy ary izy no lay Andriamanitra volaza amin'ny baiboly hoe efa rapiseho fitiavana lehibe indrindra anao manokana zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao resy Jesosy eke ho tomponao sy mpamonjy anao ary ome toerana ao anatinao aoka ny vavanao mihitsy misokatra ka ilaza hoe Jesosy io tompoky sy mpamonjy ay ianao midira ato anatiko manjaka ato anatiko fa anaraka anao aho sady anompo anao amin'ny foko rehetra fanampin'izany manaova fifonana ihany ko ianao ny amin'ireo toetra na reo teom-panahy zay nanananao kanefa ratsy ny tsaran'olona anao
nanaovan'ny olona tsinitsinanao hatram'izay manao fa fifonana ny am'izany toetranao sy toe-pananao ratsy zany ianao aza manamaritena mihitsy fa tapony ny hevitrao hiala ny fiainana ratsy zay fa niainanao teo aloha raha ohatra ka miroso am'izay dingana izay ianao de azo antoka ny fiovana azo antoka ny fiovana ary fiovana amy lafiny rehetra mihitsy no entin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao marobe mihitsy riavana ny olona no efa niova rehefa niroso tam'izay dingana voalohany zay izy niova izy rehefa mino a Jesosy resy latra ny am' Jesosy nandray an' Jesosy tena niova izy tena niova ny toetrany niova ny teo-panahiny ary niova hatramin'ny fiainany amy maha-olombelon'azy velona eto am-body tany ity tsy vitsy no efa nijoro vavolombelona ny amin'ny fivana tahaka zany fa raha ohatra kosa ka hoe tsy mety tsapanao mihitsy le fiainanao vaovao mandraka ankehitriny tsy mety tsapanao mihitsy na ihany ko tsy tsapanao intsony zany hoe teo aloha ianao tamin'ny anao nydroso tamin'ny dingana voalohany nino an' Jesosy nandray an' Jesosy de natsapa ny fivana fa rehefa nandeha ny andro nandeha ny volana nandeha ny taona dia tsy tsapanao intsony zany fivampiainana izany de zao mbola misy fanaratsy mitoetra zany ao aminao ao ka ilaina voaka sy roana izany fanaratsy zany ny fanaratsy matsy de anisany mahatonga ny olona tsy afaka nianana fiainana vaovao mihitsy tena arabaky teny tena ataony mihitsy zay tonga anao tsy anana fiainana vaovao fa raha ohatra ihany ko ka hoe tsy mety afaka olana izany ianao efa ny olo tena ho an' Jesosy ianao fa tsy mety miva ihany ny olana mandraka ankehitriny mivavaka be ianao mivavaka isan'andro ianao ary efa mambolana sy amataonany no nanaovanao an'izany vavaka izany fa tsy mety miva ihany ny olana ny fiainanao tsy normaly zany riavana ohatrany hoe mampandainga amin'ny baiboly zany satria ny baiboly de mampanantena fa rehefa tonga am' Jesosy ny olona de Jesosy no mame fitsaranao azy arak'ilay teny vakina tery aloha Jesosy no mamany ny olana eo amin'ny fiainany Jesosy no mamonjy azy fomba magaga tsy takatry ny saina fa matoa tsy mety va mihitsy le olana fiainanao maraka ankehitriny de izao mbola misy fanaratsy mitoetra zany ao aminao ao ary zany fanaratsy zany no manakana anao tsy anana fiainana vaovao satria mbola ho aminao izy mbola mitoetra ho aminao izy dia tsy avelany anana fiainana vaovao ianao fa sakanany avokoa reo zava-tsony lanitra reo zava-tso zay nambaran'ny baiboly fa natao an'ny olon'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ary anisan'ireo fanaratsy mahavita manakana ny olona tsy anana fiainana vaovao de ny fanaratsy lay nahazo toerana eo amin'ny fon'ny olona ny anaran'io fanaratsy io aminay de antsoina hoe fanahiny faviasarana ny fanaratsy matsy rehefa nasy toerana eo amin'ny olona dia amin'ny karazany reo faritra hipetrany ao anatin'ny olona misy zany le mipetraka ao anatin'ny fo toy zao ny fisehony eno tsara mba hafanao mamantatra hoe mbola misy an'izany fanaratsy zany tokoa ve eo amiko sa tsy misy intsony ataony lasipatra ny fon'ny olona mbola hitoerana tena anjakany arabaky teny mihitsy matetika marary fo ny olona azo ny devoly an-tanana eo amin'ny fo marary fo ny olona sasany aza matsapa sy maheny mihitsy fa lay nofo eo amin'ny fony no eniny fa marary manaitaina fa akoatra ny aretina entin'ilay devoly entiny ty karazana fanaratsy mpamatotra eo amin'ny fo ity dia mametraka toetra na toe-panaratsy eo amin'ny olona ihany koa ity karazana fanaratsy raha ity zany no antony mahatonga ny olona
tsy mety manana toetra na toepana tsara izany na de efa nanolo-tena ho an' Jesosy ary na de efa nandray an' Jesosy azy na de efa isandre olona tena mba hoe manompo an'Andriamanitra ny fony rehetra azy an'ilay devoly mantsy ny mibaiky ny fony olona anao zay ty anao ny sitrapony raha ohatra ka mbola nahazo toerana eo amin'ny fony olona lay fanaratsy lay antsoina hoe fana mpitondra vesatra sarotra amin'ny olona voafatotra eo fo ihany ko ny mamela heloka tena sarotra amin'ny olona voafatotra eo fo adinony omaly fa saiky tsarony androany ny zavatra ratsy natao amin'ny olona taminy maly adinony fa ny androany tsarony le izy de mahatonga azy makahala mahatonga azy sosotsotra mahatonga azy tsy falifaly mahatonga azy hafahafa ka rehefa tsoroko aminareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao fa zavatra ratsy ary fahotana lehibe eo anatren'Andriamanitra ny tsy fanekeny olona zay efa tonga ao am' Jesosy zay efa nandray an' Jesosy zay efa manana an' Jesosy ny tsy fanekeny olona toy zany amela heloka fahotana lehibe zany ary zany ho antony natonga Jesosy rehefa nangataka tamin'ny mpianatra hoe ampianary mivavaka izahay de nampidiriny Jesosy ao anatin'ilay tolom-bavaka hoe mamialany ny helokay tahaka ny namialanay zay meloka taminay satria mila mamela heloka ny olona efa tonga am' Jesosy na ny kristianina izany moratoana sy moratezitra ary manana toetra masika ihany koa ny olona voafatotra eo amin'ny fo moratoina sy moratezitra ary manana toetra masika ihany koa ny olona voafatotra eo amin'ny fo na inona ezaka taony mba hitoerany tsara ho an'Andriamanitra de tsy apozina mihitsy fa misy fasiana izany eo am'le olona azony devoly an-tanana eo amin'ny fo tapoka be moratoana sy moratezitra izy fa tsy arak'ilay vava nataony malotrana nataony voateo efa nahita aho a tao amin'ny fiangonana anankiray fa nitory-teny tany a nanao seminaire de tamin'ny andro faharoa de ny loha hevitra netiko tam'izay de hoe ho afahana amin'ny fanaratsy karazan'ilay mitondra fiainana tafitohina fiainana moratezitra fiainana masika ny tenako androany ivavako anareo mba ho afaka am'izany de nampianarako ny teny de teo am-potory teny a no nisy ramatoa anankiray mipetraka eo anoloany nitsangany io ramatoa io sady namokona tontondra izy za tsy maintsy masika ozy izy za tsy maintsy masika gaga daholo ny olona nanodidina azy teo akaikiny teo hatramin'ny olona tanirina azy de nitsangana hoe afabaraka marina eo masony ty vahiny ity ity olona ity no manondrana fananinina mariana fa io vehivavy de manana ndraikitra manokana ao anatin'ny fiangonana misy azy ary lay mpanompon'Andriamanitra mpitandra lay fiangonana azy a de tsy natety tsy nahetsika nahita ny zavatra nataony hoe za tsy maintsy masika sady namokona totondry za tsy maintsy masika zaho tsy maintsy masika ry avanao de mieritreritra vianao fa fananiny ny anao an'izany hoe sitrapony ny anao an'izany tsia na amy mampiandraikitra azy fotsiny tsy anao an'izany izy amy maha-olona manana toerana ambonina anatin'ny fiangonana io tsy anao an'izany izy ary amy mahavahin'ny tenoko zay mitondra teny Andriamanitra ao fiangonana misy azy tsy anao an'izany izy fa lay fanaratsy zay mbola nahazo toerana tao amin'ny fony karazan'lay mpitondra fanafitohinana mpitondra fahatezerana mpitondra fasiana no mibaiky amin'ny fony komandy amin'ny fony allo miainga am'izay anao asehoy fa tsy maintsy masika anao fa tsy ala ato am'ity vehivavy ity de nanao an'izay fihetsika zay izy ry havanao raha ohatra ka tsapanao fa mbola eo aminao daholo reo zavatra ratsy nambarako reo na ihany ko ny apany am'ireo zavatra ratsy nambarako reo no mbola hita eo aminao dia ahoana mo ny olazana fa tongolombo avao ianao na de fa pentekostianina azy
na de fa nanolo tena ho an Jesosy azy. Ahoana no ilazana fa tongolom-baovao ianao. Ny mamparero aza de ity tsy hanomezan'ny olona voninahitra an'Andriamanitra mihitsy ny toetra sy ny toe-panahinao ratsy vokatry ny fahazahoan'ny devoly-toerana eo amin'ny fonao. Vitan'ny olona aza ny mitsaranao hoe zany ve mba mpino kristianina, zany ve mba mpivavaka, tsy hanaraka ny fivavahan'ny olona to zany aho. Amin'ny karaza mihitsy zavatra mety ho lazain'ny olona hitsarananao riavana. Fa akoatra zany rehetra zany, vitan'ity karazana fanaratsy mpanimatotra ny fo ity, ny manao sakana sy ny manao zay tsy ahombiazan'ny olona mbola nazahoan-toerana eo amin'ny fo. Tena mahay manao sakana am'izay ataon'ny olona mihitsy, mahay manao zay tsy ahombiazan'ny olona ity karazana fanaratsy mpamatotra eo amin'ny fon'ny olona ity. Vitany mandrava ny asa fivelomanao, vitany ay ny mampiasa ny fonao mba andravany ny asa fivelomanao, vitany mandrava ny fifamofonao raha ohatra ka efa mifankatia man'olo ianao, vitany amin'ny alalan'ny fonao no andravany ny fifamofonao, vitany mandrava ny tokantranonao na mandrava ny fanambadianao. Ay ny tena inyity karazana fanaratsy ity ny fonao no ampiasainy am'izany, de avy eo ataony manenina ianao, ataony manenina ianao. De atako zany foana no zavatra ratsy hoentin'ity karazana devoly iray ity eo amin'ny fonao. Ny tanjona de ny ampahory sy ampijaly ny olona zay mbola azo ny antanana eo amin'ny fo. Riavana ianareo zay mahita sy mandrea amty androandroany ity, raha ty ianana fiainana vaovao sy tantara vaovao ianao tompoko, de mila miroso amin'ny dingana faharoa. Raha ohatra ka le dingana voalohany nirosonao teo aloha tsy naova ny fiainanao, tsy normal mantsy. Raha ohatra ka tsy naova ny fiainanao le dingana voalohany de ny finoana Jesosy, ny fandraisana Jesosy sy ny fifonina sy ny fibebana nataonao tahorina ny finoanao sy ny fandraisana Jesosy, tsy normal zany. Satria ny olona rehefa tonga amin'ny Jesosy de misy herin'Andriamanitra manova azy ho fiainana, manova azy mba hanana fiainana vaovao, manova azy mba hanana tantara vaovao. Fa raha ohatra ka tsy naovanao le dingana voalohany ho eo, le finoanao a Jesosy, le fandraisanao Jesosy, de mbola misy fanaratsy mitoetra zany ao aminao ao. Ary fanaratsy iny mila ailika, mila roana, mila voaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa raha ohatra ka tsy voailika iny, tsy voaka iny, dia tsy ova mihitsy ny fiainanao. Manketahita an'Andriamanitra ianao, tena hoe manompo an'Andriamanitra ny fonao rehetra ianao, fa tsy avela le fanaratsy anina fiainana vaovao ianao, na amin'ny lafiny ara-panahy zany, na amin'ny lafiny maha-olombelona anao. Ho fa maranoko ny afatra de zao, tianova ny fiainanao sy tantaram-piainanao ny tompo-Andriamanitra riavana malalo. Zao no fotoanan'Andriamanitra, zao no andron'Andriamanitra mamela lakolosy izan-kehitriny, manaitra anao fa te hitratsetro amin'ny fiainanao, anova ny tantaranao ratsy ho lasa tantara tsara, te hitratsetro amin'ny fiainanao, anova ny mombanao rehetra ho vaovao ara-baky teny, ka ny fiainanao eto ambony ty tany ity mandritra fahavelomanao dia ho fiainana ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ka tsotra mivalina amafesika, manatona Jesosy ianao, manatona Jesosy ianao. Ekeo Jesosy ho tomponao sy mpamonjy anao, ary omey toerana ao anatinao sy ao amin'ny tokantranonao sy eo amin'izay zavatra rehetra ataonao izy. Ka na aiza ianao, na fotoana manahoana na fotoana manao ahoana, de ataovy mananantoka mandrakariva ianao fa Jesosy ao anatinao, Jesosy velona ao anatinao, Jesosy miaraka aminao hatrany hatrany zany. Ary fanampin'izay dia aoka ho afahana ianao, aoka ho afahana ianao raha toka tsapanao sy eninao fa mbola misy fanaratsy mitoetra tokoa, mitoetra ara-baky teny eo amin'ny fonao. Aza mangatakandro mihitsy anao mirosoa am'ty dingana faharoa ity, mino fa zay no tsy ampy teo aminao. Hatram'izay mila afahana ianao, mila hirika ny fanaratsy zay namatotra anao teo amin'ny fonao zany.
de fanampin'izay fanetanako zay a dia fifaliana lehibe ho anay ary tena fifaliana lehibe ho anay a ny manasanao manasinareo tompoko mba hamonjy ny fitoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androtrakidy. Ny antony matsy mahatonga anay manasanao dia fiainana mahazatra anay mihitsy ny manafaka ny olona azo ny herin'ny fanaratsy toy zany. Ary ny fitoam-pivavahana zay ataonay de efa inonay ary tsy hoe inonay fa efa hitanay ny nataon'Andriamanitra tao hoe ao anatin'le fitoam-pivavahana de misy fahanafahana lehibe ataon'Andriamanitra, tsy miandry fametra-tanana, tsy miandry vavaka manokana, fa lay fitoam-pivavahana mihitsy misy herin'Andriamanitra manafaka, tena hoe manafaka ny olona amin'ny herin'ny fanaratsy, manafaka ny olona amin'ny herin'ny démonie. Olona marobe nge ny manatrika fitoam-pivavahana ho fiangonana Refy Androtakely tsy ary tafahoana aminay daholo akory reo olondreo, tsy ary nametrany an-tana daholo akory reo olondreo, kanefa tsy vitsy tamin'ireo olondreo no natsapa fanafahana satria nahoana, satria namonjy an'le fitoam-pivavahana nataonay izy. Ary nino izy fa amin'ny alalan'izao fitoam-pivavahana zao ataonay zao no amonjen'Andriamanitra azy de nisy herin'Andriamanitra nanafaka azy. Fa koatra ny famonjenao fitoam-pivavahana dia ho anareo dia afaka miona aminay ianareo, afaka raisitro, misy mpanompon'Andriamanitra maromaro ao fiangonana Refy Androtakely afaka mandray anao isan'andro, misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ao na amin'ny fotoana manao ahoana na fotoana manao ahoana no atokavanao. Voiny izay hivavaka ho anao manokana. Tena mahafaly anay nge ry havana ny mahita olona tonga ao am' Jesosy, ny mahita olona mihaino teny torinay, nandray tsara ny fampianarana nentinay, de miova izy taty aoriana, tonga olombo avao mijoro vavolombelona amin'ny fahasoavana ny raisiny izy. Fifaliana lehibe ho anay zany ary anomezanay voninahitra an'Andriamanitra, hideranay an'Andriamanitra tokoa. Ka aza misalasala ry havana, tongava isika ny alahady io voasoratra io, alahady maraina miditra amin'ny fito ora sasany ny fidirana voalohany, miditra amin'ny folo ora ny fidirana faharoa, ary miditra amin'ny ray ora sasany ny fidirana fahatelo. Ny andavanandro ihany koa dia manao fitoam-pivavahana izahay isaky ny talata sy alakamisy, samy manomboka amin'ny ray ora sasany avokoa. Ka de tongava tompoko, ilazao ny namana to amin'ny havana fa asoa azy zany, aza fehezina ho anao samy rery, aza azona ho anao samy rery ny fahasoavana zay fantatrao nomen'Andriamanitra anao fa zarao amin'ny hafa ihany koa. Zay zany ny afatra nentiko anareo tamin'ity androandroany ity, fa hivavako anareo am'izao fotoana zao. Matoky aho fa hiasa ny tompo am'ity androandroany ity, ka apetrao foana nge tananao hoe de hivavaka ho anareo aho. Tompany amindra fo, tompany amela heloka, ary ny tompany anafaka anao. Matoky fa isy herin'Andriamanitra hietefany aminao raha mangetaheta fanafany anao de zao ihany, de fa isy herin'Andriamanitra hiasany aminao ka nafaka anao. Ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany ahondreo lohanao fa hivavakytsika. Ry Andriamanitra raiky eo, misaotra anao aho fa afaky nanambarany teninao tamin'ity androandroany ity. Mifonona aminao aho andreo olona zay nandre ny afatra nentiko androany, mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho ny amanginao ny sambatany olona, ny isa-tokantrano, ny isa-pianakavia, ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandidy fanaratsy rehetra ao zay mipetraka amin'ny olona, indrindra fa lay mpamatotra amin'ny fo, lay mpitondra fanafitohina, lay mpitondra fasiahana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanaratsy mpamatotra amin'ny fo, miala zao de zao ihany, afako ny olona zay marazy tranona amin'ny anaran'i Jesosy, reo manana olana vonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy to asehoy fa tena tia anitsiraray avy anao, tena tia azy anao, ary zao no andro voatokanao amijena azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy aho. Miala ny herin'ny ratsy rehetra, miala ny herin'ny devoly, miala ho fon'ny olona, miala amin'ny tenan'ny olona, ary tsofoko rano iova izy ary ho tonga olombo avao am'ty androany ity. Omenana ho Andriamanitra raiky to ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Misaotra raiky, misaotra tompo. Halleloia, amen.
zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androany ity ka dia manamafy aho ataovy zava-dehibe aminareo ny fahatokavana ny mamonjy amy fotoam-pivavana karakaraina fiangonana Refy Andronakely. Na dia lavitra aza misy anao de aza misalasala atao zay atokavanao fa asoanao zany tsy fatyantoko anao ny fre lany fa Andriamanitra anonotra ny laninao rehetra. Natokava ihany koa miaona aminay fa voniny izahay andray anareo, voniny izay ivavako anareo, voniny izay irarisoa anareo ka dia manao mandra-piona veloma tompoko amin'ny herin'ny ray. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androndrakely